FM mananolotra ho anao. FATRA-PIARO tantara mitohy nosoratan'ny Toky Gérard Rabemanantsoa na Toky novelomin'ny Tapaporohana Christophe Rabearimanana. Miaraka tamin'ny Randriambolaniarivo, ny Volatiana Rajoelisoa ary Saholy Rakotonanahary. Nandray feo Hafatra Andrianarivo. Nandrindra lafin'ny teknika Dida Montero. Tompony andraikitra sy mpanatotosa Tapaporohana. Efa nirahana lalako angery midany tamin'ny ankizy tany ampianarana nisy mbola kely. Mandrany maso foana ny tanterany amiko rehefa avy mianatra fa anenena sakoraina foana izy any ampianarana any. Tsy mety nahazo manana mihitsy izy noho izany. Izay nahatonga azy tsy mahay fanerasera aman'olona. Ka tsy izao fomba fitezana ho azy zao ve nefa no niteraka an'izany olana ny tainsainao rehetrarehetra izany? Aza dia faly mametsy ny aby efa tanotra an'izany kosa renao Johnson. Ka izany kosa marina nge. Tsy misy niafina taminao ange rehefa vijaliako nandritra ny fotoana tondrako azy mivoaka reny. Tsy nijanona teo aza moa fa mbola faharofo lava sy marefo koa Jonathan nandritra ny fahazazany. Ny famerana ny zavatra taony sy ny fanaraha-maso azy akaiky no hitako fa ampilamina ny fiainana. Ka tsy raro veo ianao raha ho sarotony noho ny amin'ny toy izao ahy. Eny tsy meko tsiny ianao satria izany no mahareny ianao. Fa na dia izany aza FATRA-PIARO azy loatra ianao. Tsy fohinao natao asoavana mihitsy aza moa izy mandraky tia ny androany. Lazainao fa sao dia saroto-pery loatra sy ny sisa. Za nefa mitady iny fa anisan'ny sakana mahatonga azy toy izao koa ny tsy nanaovana didipotra azy io. Fa maninona anao kosa nefa izy amin'izao e. Mba manaraka ny avy amin'ny dadabe izany iziko. Ampatsihiviko anao fa zangy ny raibeko e. Ala olana fotsiny ianao raha ny fahazoko azy. Jereo zao ny zanakalahandreo raitapo aminao. Maninona? Natao asoavana daholy. Ekaiko Johnson fa nisy fiatraikany ratsy teo amin'ny toetrany fomba antezeko azy kanefa tokony eritreretinao tsara izay mety sy tsy mety aminy na dia efa lehibe azy izy. Efa andiniako maritra momba ny Randriambolaniarivo io Julia. Dia ahoana? Ary tsy tokony hanakana be fahatany koa ianao satria efa mitaonany tsara zao. Na izany sipy izany aza nge mety tsy fantatry lery akory. Izy tsinona tsy janona mandrakizay atao amintsika mivady fa tsy maintsy hanorona ny fiainany manokana ihany koa miaraka amin'izay ho andefo mandriny any. Ay ve izany ny tena atahoranao e? Hoe tsy hita izay ho andefo mandriny Jonathan? Ka mijanona ato foana izy ka. Foditsipika raha manatandrifo ry Johnson. Maika efa tovolahy manana endrika toa an'i Jonathan. Fa ny toetrany mbola zaza dia zaza loatra Julia. Ianao koa. Aleo tonga dia vatangy toy izany resaka amin'izay mazava tsara. Na ataoko aza hoe hitondranao tovavy eo izy mety tsy hampiraika azy akory na koa hoe leo le tovavy rehefa tena mahafantatra ny toetrany hoe lehilahy sady votra no kanosa andray no aza atao an'izany kosa ny zanako ry Johnson. Votsa ve izy aminao dia havitany io asa ataony ao anaty solosaina io sy reny sakafo maro isan-karazany reny sady zarery koa na tompony antokanina toy izao azy fa misy tsy fandraisana andraikitra avy taminao koa tao. Zao ry Julia. Inona? Fantatrao tsara fa andraikitry mpivady ny fitezana ny zanany. Kanefa maninona no sakananao foana isaky ny mikasa anao dingana amin'izay everiko fahasoa azy. Tsy marina izany ry Johnson. Ataoko ty tafiditra soma tsara ao amin'ilay club de tennis nampidiranao azy Jonathan. Ny tena tiako lazaina aminao rery Julie dia zao Mihainoa anao efa lehibe Jonathan fa tsy zaza tsony. Efa feny 5 taona. Taona avy tany tena tsara mihitsy izany. Bekako fa naninona zanako fa hoaiza ianao ry Julie? Mbola tsy tapitra nge ny resantsika hijery any zanako fa hoaiza indray tsy renao angasa amin'nika teo izany. Izany reriny eny fa naninona dona faran'izay mafy teo amin'ny zoronindrindrony iny akikely tongotra. Dia manaintaina be reko niakatra nakany atapon-dohako mihitsy ny hafanana ary ny eny ka ao jereko io tsy maninona re io
ao tsotsofineny a ao ary zay maninona koa mifandrafandrainao ohatrany io Johnsonna enao aza tsy manao ninina fa lozanao manao croise les bras fotsiny kanefa le zaza mitaraina marary efa hoe tsy zaza tso zany hoa io aminao dia tena miaika anao ty mihitsy aka mba naharitra koa ny sakarosy le Sebastiaka tena miaratsinika iaraka esena ny antony atsondry atany an-trano nefa tanjiro ny tena nataoko taty indry koa zany efa hoe désolé sady andao amin'izay otoka manontany tena koa zay nanatrano hoe fahaiza foana ary osy tonton zay hoe gamo mahataitra tsony ny afitsoko reny pikoziny indreny rehefa tafiaraka netika tony sambo izy rehefa tafiaraka na izany azako andao malaky ary raha manam-pikasana nitondra ny Sébastien iny any aminareo tokoa londry dia mila ampimandry tsara le ry fantatry tsara mantsy nitoetra amin'ny tantiny ampimannaona mitindryatokafany mila manova amin'ny fomba fiainany sy ny fomba firesany sebe raha tsy izany mety safotra hoe famonjenao tontiny hoe mba tovy la inona koa ary tsy olo tiany zanako ndray ndry kosaky fa manina ndry foana fomba fiainany sebaka tsy azoko mihitsy raha nitoetrany sy fomba fiteniny aloha ho sarotra ny anova azy vetivety eo fa ohatra hoe mba asaina tao zay ifitra aingana ny sofiny roa mitevika iny dia asaina tapahany koa iny volony vongivongy sala ny tafobozaka iny fa ny tatouage zao no tsy haiko hoe kikisana sa atao kikisana ahoana rikala ko raha tsy efa hamony tenako asako dia lazao koa fa tokony kisehana amin'ny papy vera ny odiny fa matroka loatra indrisa no ny teny an'izany fa tsy za tsy azaka bandy fotsy kely eo konga tonga dia ampideraderaiky tsara eo anoloanandrio dia ho ataondry seba raha izany ka ndry tsy natao dia ampiriska lako zany sarotan sebako tsy misy an'izany kosakia ka aza be fanakianana eo ary mety mialina koa zagamindrio satria tsy mbola manano tiana hianatra amin'izao hoe aiza koa ki dia hoe mialina isa mahalalako mba vasivasy fotsiny ny ahiny so andray apobe londry raha resaka olo tiana indray tsy mbola tojo an'le tiako sy tia fotsiny dia raha andraso paoly zany mila mihetsiketsika retsy rehefa tehanan'olo tiana mihetsiketsika ipôzipôzy sy mikarakara vatana tsara amin'izay mba mibebikoty izy misafidy fotsiny sisindry avy eo zay tiandry sy mety amindriny akendry izany nga moky midika fa tsy misy kikoty mihitsy tsy mbola tojo an'le tiako sady tia fotsiny ho aza mantsy andry ireo bandibandy eto amin'ny manodidin'ireo ngeky mba mikotikoty ahy ihany tsy ekeko eo nefa fa mamolaka filaiko kely ahitako izay tena ao akoho inona tokoa fa tonga dia manao taimbava avy an-tranony indry taimbava toy ny hoe afaka indray moa farasisa dia misy eo miavina mba hanao viavinavina ray kilao latsaka tsasaky ny fefany any aminareo any sy ny sisy mampomey koka izany ka avy amin'ny maty andranika izany fa azasana saina dia tsy mba misy mahy manaitra andrymihitsy fezaniklantsika teo misy tany mba tiatiako izay ihany fa tsy haiko raha mba tiako fa tonotsotsoka be izany foana kizy rehefa sendra mahita mba izaka izany so dia fantatry dia amboariko andry any izy ihany bandy fotsifotsy lava volo izay efa haiko hoe fotsifotsy aleoky amin'izao mino fa tsy maintsy anantona ihany iny raha linany any zay indray indry mba izako ary izao zany eo ary tonga dia midira ao anaty fiara efa nitondra akanjo mafana ianao
tome mangatsika ihany maty zany andro zaniko. Efa ty reriny eny ka ela no amely ny fiara saza aleo dada ihany ka maizimaizina mantsy ny andro ka matahotra ako. Dia atao inona fotsiny zany ny permis any la raha matahotra mily elaka. Ny andro ange akory tsy azava foana mba hoeto alory dada ka ndray ariko. Aza miafiafitro io fa tonga dia mipetra ao mipetra. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Mba hanaovy labera roky azafady dia mba ataovy amin'ilay misy soratra. Inona no ataontsika tsakry Jonathan? Tsaky? Tsaky. Akoho sa masikita ataovy masikita rery dada. Dia masikita 20 zany zay ihany aloha fa miantso anao eo foana zay raha toka anampy. Misaotra fa ono ary dada fa mba hoana akory dada le hoe labera amin'ilay misy soratra angako misy an'izany. Za ve lesy dia tsy arakela ka zao avona ianao an'izanyko. Resaka kalitao letsy le izy tsaratsara kokoa le labera misy soratra raha ampitaina amin'le tsy misy. Ve fa andraso aloha ary dada monjy toalety vetivety aiza ho aiza tokoa moa ny toalety ato zao. Andraso hoe to manaraka nitsy couloiritsy angamba raha tsy diso misy soratra manondro makany tokoa io. Aleo aloha any vetivety Efa ianao tia komba mandeha amin'ny tontoerana tahako tony za ve zany resahanao zany ary tovavy? Fangamo misy olona koatra selaso eto amin'ity couloir ty ka le fanontaniana teo tsy azoko fa maninona moa zany aty amin'ny tontoerana tonika? Tsy hoe maninona fa tsy napoziko fotsiny hoe ho hitako aty ianao. Tena samba mihitsy aniditra amin'ny tontoerana tonika. Tsy dia mampahazo aina loatra azy ty toerana ity fa zany hoe dadaraina mitondra tiako. Aizako anniversaire-ko mantsy androany joyeux anniversaire ary zany Jonathan firy taona androany? 20 Wai fa mahafantatra nga ianao? Olona ray fiangonana amikoa ve dia tsy ho fantatra mo reko nitonony ny dadanareo taminareo nivoaka teo anaty fiara teo koa. Zany ianao indray manao capuchon dia tsy tazako tsara ny endrikeo nefa ndraindray mba fantatro ihany aza matahotra fa tsy ho ela dia ho fantatra ela momba tsy azoko zao tokoa misy fanomezana tiako omena ny laty amin'izao anniversaire an'lahy zao. Aza misahirana re vetivety koa ve ianao dia aforona fanomezana ho ahy zavatra tsy manahirana manao akory nge zany andraso ka raoko vetivety atao anaty poketrako ato. Aza mikiropaka re zary nasiko azy teo hitika way to taratasy kely tsara valona ty le izy raisa dre ary to tonga dia natsofinao tao amin'ny posiny lobako aza tonga dia sokafana aloha zao aza tonga dia sokafana zao dia zao aloha aleo raha pitsy vo maraina ianao vo mijery izay ndraiky etiko inona koa ary antika an'izany efa hoe zaniko androany ve ny anniversairako dia raha pitso le izy vo asainao vakiako io mo eny ary zay fa bebe la mandrapiona
baibay ny anaranao aza nge tsy fantatro akory mba ela koa le ty zany a ty labera ray ty zao ny ah efa misasaka sady nisy tovavy zay ry dada ny fanena tamiko tao amin'ny koloara tao tovavy ie dia ny fampiresaka taminy tao no na elaela kely ato io tovavy iza lesy zany ka tsy fantatro rery dada na ny anarany aza tsy voalazany tamiko akory fa za handeha an-tany iny mihitsy a ny tonga dia lasy izy avy ala ho any aloha zany tovavy tsy fantatra anaran'izany fa iolona bera sotroy tia mivera dada ary mangidingidy hafahafa le izy moramora ihany fa aza ataondray migoka ohatrany io moramora ka manomboka mahazo tsiro ny tena naiko za zao ny eritreritra hoe tsy kasika an'io akory elako way dada ary naninona koa ry azany to oatra miodikodiny zany lohako ohatra mahamo sahady le ty marina sara mbola isotro tsy mahamo zany aka mbola ao tsara ny atiry dada ohatra lavera ray ve le tsy dia efa mampiraiky dela ny lasady tsy mahamo zany ho azy la vie est belle c'est ça dans la poubelle je bois de la bière dans une canette la grand-mère de mes ancêtres est enceinte mba moramora hoa moramara koa le zanaty zany ka jo ahitetra ny zanako neny fa aiza zany atao amin'ny efitranonao rehefa izandray atao amin'ny efitranoko efa manao ahoana aloha ianao zao hoe tsy maninona ka ohatrany maimaina be zany fotsiny tentako roneny zany andra sara angalako lasopy vetivety ianao mety mbola makafoka angambo teo ampikarakarana azy mihitsy manko any narehanao tetra teo iniko makafoka zay vao tsaroko anga tsy nahaso reny inona roneny na lemilemy sady ny okokerany trano ianao nentindrainao teo tsy nahinan-kanonarivo akory fa vao nidaboka dia rendrika nampahonena mihitsy zany ve jo anga ahoana fa rafitrady mihitsy ange zasirainao anyle ndrasaraiko vetivety le lasopy mireny ianao teo zay ihany dia tapaverina ka ty lasopinao dia tandriny fa mbola mamay io misaotra neny dry ary iny ny atananao iny ty ve taratasy ty roneny taratasy teo ampisavana ny posiny ty lobako ty aza vo nahatsiaro ny fisiny taratasy taizy zao tokoa taratasy nomena tovavy ray alina zay
pitso ho izy vao sokafo mantsy ny androany. dia inona ho no voasoratra toka ao e mety lahara-pinday any angamba sy ny anarany angamba ireo roneny a. eny tokoa fa ty anarany toana naitra kely ako to hoe bae. Zay zany no anaranyko ikala bae. nefa dia ataoko inona moa zany ny laharany findayany. tiako to mampome. Ina mampome aneny atsona rehefa atao inona ndray e mety te hifanerasirasifaka fantatramilahy izy ohatra. zany ve? Ie ary mba tovavy toy ny ahoana tokoa aloha izy zany e. nahoana izy no mizara ny lahara-pinday any toy ny mizara vatomamy mahalasa saina ihany a. raha ny filazany dia hoe raha fiangonana amintsika ihany izy. izy amin'ireny tovavy be dia be eo am-piangonana ireny anefa dia inona hono ny antony nandehana ny tany amin'ny toerana io ka. dia tsy haiko rery neny a. izy aza ohatra salobolobona toy ny hoe tsy teo fantatr'olona zanyko dia tsy karo tokoa fa toy ny efa vohomana meloha zany ilay taratasy kely a. soratanina tokoa aloha ty izy fa tsy carte de visite mba hafahafa koa zany raha tovavy ka zay angeriny eny no mampisalasala io e. sao a tsy andraranao ary jo natao hoe aza miantso azy a satria mety bediny Johnson raha renindray zany tsy midika koa anefa zany hoe mampirisika anao a hiantso azy avy alao enao ihany mihitsy no manapa-kevitra amin'izay ho ataonao. tsy afianiko aneny fa somaro malaina aloha kanefa hohity eo re mitandrema fotsiny sao dia sendran'ireny karazana tovavy jefijefitra na kovavy maneno reny a. kovavy maneno ahoana moa fa tsy azoko. reny tovavy tsy menatra amin'ny koty lehilahy reny e. ay ve zitroy amin'izay ny lasopy fangatsika eo indray. allo allo bae ve io? izy indrindra Jonathan ve zao? ie ay dia firy andro aty aoriana namezana n'ilay taratasy kosa ve le tsy elavo mba ny antso eny e rehefa ny antso fotsiny aloha elahy dia izay zava-dehibe. ka mbola somary ny salasala kely ange ahy e. way bonjour tokoa aloha Jonathan e. bonjour bae. rovina tokoa elahy manam-potoana amin'izay mantsika mba afaka mifankalala sy miresadresaka tsarako. raha mipitsotolakandro ohatra mety aminao. amin'io mantsy ihany no sy dia manan-javatra atao firy e. raha pitsotolakandro ahoana re mety ka dia aiza ny fotoana sa eo alohan'ilay karaoke ny aonatsika indray aliny mety ve? ka raha mety re dia aleo any amin'ny toeran-kafa e. raha fantatry ny eninay manko hoe mbola miverina tany dia mety horoahany devoly. fangamo raha eo tsika ny fanao fotoana dia hoe tsy maintsy hiditra aho e. ay sara mety amin'lahy e. andrasy ohatreretiko dia alefako mesazy aminao rehefa hitako ny toerana sy ny ory e. oke ary andeha hivoakany nga ijony manao bogosy be toy io ka. eny reriny eny a anao fotoana amin'ilay tovavy antsoina hoe bae iny a. ay tandray maso ariva be any a avikely aloha fa misy inona indray e. eo aloha amboariko tsara ny sorotra ny volonao e. neny koa ay dia bisoaneny aloha.
ary taraikiraiky la vo tonga nisy olana nga ka tsy nisy olana fa salasala be fotsiny any anatony fa tena tonga teo tao amin'ity toerana ny fanomezantsika tiako andray maninona dia saika nampiandrasiny lavazoko ateto fotsiny azo so ihany fa mahafinaritra be eto amin'ity zaridaina misy sezavady ty fa raha tsy zany angamo efa nikendakendaiko teo ela ka zange tsy dia zatra mandeha amin'itony toerana bebe olona itony fa saingy hoe saika tsy hitako izay toerana ionana aminao mety tsara eto ka fa maninona ho ahy la mangovongovotra be to io mitresaka amiko e zange tsy manaikitra akory fa maninona mety nidirany rivotra angamba so dia arary aty ary ianao io dia be deo sady neninareo ohatry ny hoe sarotony be amin'ny lahazaniko amin'ireny fomba firesaka la tao anaty finday ireny FATRA-PIARO mihitsy izy ka la tokana tsinina fa aza manahy ianao tsy maninona izany afa mangovongovotra kely fotsiny hitako moa elahy no ohatry miafiafy be zaniko samy mety voageja be la io aza ve zao hiteny ratsy akory miteny ratsy fa zany angano no antom-piona antsika androany ka hiteny ratsy aza mora tezitra toy io kosa elahy mba fanontaniana fotsiny ahy iny anampy an'lany tena tanjoko anampy ahiteny ratsy eny anampy amin'inona anampy an'la toko tena kokoa tena marina te anampy sy ampianatra an'la iaina toy ny tovolahy rehetra mitovy fotoana amin'lahy matotra ve zany resaka ho zany roba tena matotra zany ka fa ahoana moa ny ilazanao fa ilazany karazana fanampiny aka hitan'lahy vao tamin'iny fotoana andresantsika voalohan'iny fotsiny dia efa tsarako zany dia ho za hoe manina tokoa moa elahy zany raha mba hapiako fa miankina amin'ny fahazoton'la ihany io nefa zany tsy nanenina ihany zany ny antso anao zany mihitsy mantsy zao ny tena katsahako amin'izay koa angamba mety mba ho faly kokoa amin'ny toetrako dady dia inona zany no anomboantsika azy ka dray aza mbola maika aloha elahy fa maninona aleo ilamina dia misesy fa voasaika morona lisitra mihitsy azy zao misy ny zavatra rehetra ho ataontsika zao hoe maninona nefa raha atombokontsika amin'ilay hoe teny ratsy mibany tena bandy mantsy le tsy mahay miteny ratsy ndrekako zany ve zaniko mahay kely ihany aka mba anaovy demosy kely ohatra hoe ahoana le nasolifatra ny tainako mainy ty inona tsara tsy napozinao mihitsy hoe mahay an'izany efa mahay ka fa mila ezaka kely fotsiny mbola sationa ny fotsiny azy zany renao zany mahay teny ratsy amin'ny teny frantsay koa nge amin'ny teny frantsay ohatra hoe le frère de sa mère andrekakyo mba hafandray zany teny ratsinao zany ka aleo koa atao hoe ampy zay ka so hiteniteny fonetony afarany ka ianao ihany nangataka demosy teoko tsy dia ilaina loatra zany fahaizana miteny ratsy zany eo amin'ny fiainany mba vazivazy fotsiny ny ahy iny sao masy tateriny lahany amin'ny eninareo any hoe nampianariko ny teny ratsy alako ka zange mba gagamba bedy tena bedy mihitsy mantsy raha fantany fa ny teny ratsy anda tsahavaratra eo dia tsy hitan'lahy eo tsony fa ngamony enonay mpamosavy no
mahay an-datsabaratra ny lahy tokoa izany dia hibedesany ny lahylahy daholo sy zavatra rehetrarehetra izao tokony mba mijoro amin'ny maha-lehilahy kosa ilahy nefa tsy voatery ankina amin'ny foana tsy voatery anaiky an'izany mijoro amin'ny maha-lehilahy ahoana koa ny fomba ijoroako amin'ny mba manao be mokondory fa tsy hoentina dia eny dia manaraka eny foana avily makary dia manaiky dia atao gauche dia droite dia chi to sarotro izany tsy akatohany eny izany kity sady tsy fomba zaza endrony izany oay mandehibe izany fotoana izany varindresaka tetitsika io oay eny tokoa eny koa efa nanafatrafatra hoe tokony tsy hijanona riva be aty izao tokony dia ho ataontsika amin'ny fiaonana manaraka Jonathan hoe ahoana any amin'ny mpanety volontsika ny andeha mila amboary ny hoetim-bolonalahy io mba ampivoaka tsara ny bogosité alahy ay dia avy eo indray ny fomba fiakanjony lahy mila soloana letsy reny lobaka sy pataloha velondrirany reny fa inona zao reto ka efa tsy lamody tsony reniko efa lany andro tamin'ny andro ny razambe anay zao nisy an'ireny manam-potoana angakindry rapitso fa hoanaky saky teny aho hoe ndao mba hiaraka amiko akazavokany amin'ny tridadafara vokatra be manso ny zavoka tokotandry zareo raha sika rovavy ny miaraka dia mba mahatondra betsabetsaka tena miala tsinky fa tena tsy afaka fa inona foana ary ty tsy afaka lavandrity efa impiso izay na ny fotoana tokony arahana mamerindesina za indraindray adinyindry mihitsy manina nefa raha afaka pitso sika makany amin'ny dadafara sabotsy angera afaka pitso manao reo groupement any ampianarana sika amin'io tokoa mo mandeha koa izany fotoana izany ka ariva koa aza mokay mbola manana fotoana misebako otry fa nga sy seba le manana fotoana mindry raha pitso ka tsisy fa olo-kafaka tena mifona kifa efa fotoana ny fanomezana ny anay sy olona io amin'ilay rapitso nanahoana hono ny fiainanao tamin'ilay tovavy tany ka tsika atro mavitry bitrika mihitsy mantsy ianao no dia avy any milamina tsara ka ay fa matoy ny ahoana tokoa ny endrika izany tovavy izany ny toetrany sy ny sisa ny tsy mbola ny sorotsoritanao tamiko mihitsy manko ibaevy izy alorony eny tsy ratsy somary manao tombantomban-daha zay izy dia tia manampy olona zany ary maninona ho raha esorina amin'izay ny capuchon anaovanao iny efa tafiditra atao trano ve dia mbola misalobona amin'iny any hoadray ary eve ny tapahany ty volonao ka amin'izao ny mivoaka tsara ny bogositeako sy izy baheriny eny sady izao ny netim-bolo ny tovolahy malaza amin'izao andrekiako maninona ry ny eny foy ny ety amin'ny atroka dia avy eo ny mialava mandra-patonga ny ety atapony do saika tsy resy lahatra ihany tamin'ny voalohany fa ay rehefa tena voety ilay volo dia toa nanendrika ihany zao sa hoana ny fahitany eny azy dia tsy mba nera tamiko akory ve ianao vao nanapaka an'io fa era hoana morony eny fa nga zany mila erana afahafa nge zany fomba famalinao azy zany rjo marina kosa nge zany ary neny aminao ve zany dia tokony erahako aminao daholo izay hetsika kely rehetra kasaiko atao
midira ony zany Jonathan raha nohatra dia aza mitoditodika aty aloha ianao raha izany fa menatra ka averiko ihany aza mijerijery ianao fa menatra be eny azy mitenena rehefa tafiditra ilay pataloha mbola tsy tafiditra foana kosa ve afaka mierika amin'izay ianao ka ahoana ny fahitanao azy Wow Why tena mety be aminao ilay slim atonanao tsara mihitsy amperahana amin'ny kiraro anjery sanatembeura zao iny tonga de bomba be mihitsy za nefa mahita hoe finjofinjo loatra ty izyky ty tsy zao ve le hoe mampijaly jininy mariny tiry-bahera mba hisitombona elahy ty koa le tsy de mahampomeka fa ngamo Jonathan mbola zaza mitomboka hoe tsy misy hitombony zatra hividiana nenareo akanjo angamby lahy zay aloha esorany zay aloha dia avy hoe dina varitra farany ary lasa iza tokoa zany le madama teo mba ataovy amin'izay moa madama zay mba volanay tena hoe zay tena zay mivolanay mba ataovy amin'izay moa fa ahoana tsy mety mihitsy anga le madama aizany tsy anaikeo hoe andao aloha Jonathan moa dia ndeha kely tsy maintsy antso atsika hoe fa jereny latsara zany ny fika fanaovana andreny fomba malagasy izay tsy hita izay maharatsy azy ndao ariko hitan'lahy iny le madama fa ny antso rehefa modina andehitsika anome aminy tomoko anoatra ny renynondreny ary enao ty fetsy aleo aloha hipetrapetraka kely eto amin'ity sezavady ty ka reraka ny vezivezy tao an-tsena kosa ny tombotra izany ndao ary misaotra ba efa nahaisy nahita zavatra be deabe hatramin'izay erako ny voaboaka ohatran'izao taminao zay ka zany tsy misy tokony hisaorana letsy sady hitako nanao ezaka be koa ny elahy efa tsy miakanakana tsony rehefa miresaka amiko ka hono ahy tsy mendrika omena orika kely kosa avy eo aza am'izany zay dia izay ny mba takiko takalo orika zanga mahay an'izany rehefa miara-mijery fahita lavitra ingeny ao an-trano dia sainenay akipoko foana ny masoko raha tsy zany mety mba nahay ihany na hatramin'izao aza ve hatramin'izay mihitsy sao dia mba manany ihany kosa ry lahy tena marina ange zany atsangako mihitsy ny tanako fa ilahy ty kosa raha sao dia mba 10 taona fa tsy 5 taona izany ka mampalahelo koa zany elahy ka ao fa ampianariko manorika elahy raha tsy mianatra mantsy tsy mahay maninona ampianarina manoroka eto mason'olona be deabe to kosa very ba fa ngamo zany fa ho tany tsy maninona zany io onge andray kosa atao ohatrany hoe rikoriko be zany elahy sady mifafahany lahy koka ilay molotra avy eo nefa bizondray mitsidika kely iny kosa ve ka mahamenatra koa miveriko fa nytakolako ange no roanao teo alako be lahy miveriko fa mba tia tsy hoe tsy tiako ange ianao raha namahafazy ahy fa zaran-dratsy fotsiny ny ahy iny eny dia rovina zany ny fotoanantsika manaraka ry ba toy lozanao milongolongo fotsiny ka elaka izany tsy tiakoroko tiako ianao ka namako ve oay tena tia zany lahy
oe faribea ary nazotina anao shopinina mihitsy nareo izany tatoato a inona indray zany ao anatin'iny arony sa kosa loka inona kino idirako akanjo nato roneny a inona ny maninona tsy misy dikanyre zany roneny a fa ono ah mba manahoana tokoa ny zavatra taonareo any sa tsy misy tanjona mazava fa mandehandeha fotsiny mandrofo tsara ka efa mahay manoroka zao andrekako manoroka ampianariny anao tokoa ve zany ie dia mahay miady varotra ihany koa fa le mamboraka fitiavana mbola mampiahoatra kely ary neny a asa raha ho ampianariny bahe an'izany any orina any aiza koryjony misy vehivavy ampianatra lehilahy ikoty vehivavy zany a ndrainareo anontaniana raha toenao ka mila fanampiana fa ono ah iza aloha le tovavy no iveriko efa miaraka ange anao sy le tovavy antsoinao hoe bahe io tovavy hafa mihitsy le izy roneny a mafatifaty be izay izy fa ny olana fotsiny a vo mifanojo ny masonay dia reko ohatry mangovongovotra hafahafa zany ny tenako ray manontolo sady mitondra andositra hiafina azy zany foana ny tongotra tsy manam-pasahinany anatrika azy mihitsy any tena marina reriny eny a fa mba izary zany tovavy zany mpitiambana amin'ny club de tennis misy azy dady izy any ary azo kantoka fa mbola tsy misy tovolahy miaraka aminy raha izany a manana raha fahasahina sy olaho zany ny omby miahaka io ka zay mihitsy no atahorako hoe fa raha ny fivoarany toetra raha aloha mety hotody amin'ny tanjoko ihany a ny tanjonao ie anana ny tovavy olo tiana re neny koa zany tsy maharaka mihitsy a ay tokoa mo tsara zany ka mila mieritreritra an'izay faranao koa mantsy ianao enao raha teo lahatokana enyreriny eny eo apetra hoetsy aloha reny dia io misy trondronononao efa tonony angambany hafanany io misaotra reriny eny ohatray rery lala zavatra mbola mandoro be ka ny enyneny anga za ve moa nahalala ny anao koa ange tonga dia nigoana fa tsy nitsotsofona akory ao hoe jereniny le lelanao may sokafo tsy manina veriny eny io fa ono ary jo ie iza nampianatra anao an'izany fomba fiteny tsy manjary rehetra zany sa ako ny fifaneraseranao amin'ny bahe daholo zany tsy manjary ahoana akory ny eny a le olona nampianatra anao an'izany mihitsy moa zany ny tena tsy manjary tsy ilaiko miresaka an'izany tovavy zany tsony ianao raha mbola mitoy izao tsy misy hidira amin'ny bahe re zany fa tieny teny amin'ny fiarahamonina teny mba nahenoko an'izany a sady rapitso azy zay dia efa ionako rapitso ie dia ho faty angambina reo reto raha toa ka tsy miona kely ka mba mariny saika hoe rafaka pitso mo tsaroko tampoka fa andehanao tenisy zasy dada amin'io ay tokoa mo nrenao azy ty toaraikitra be amin'ny asa mandritry ny andro maromaro tokony no teo zao izy ankeo atoandro kanefa enjikenzika be hono ny any ampiasana any amin'izao dia tsy tafody mihitsy izy to malaina zany andeha irery nefa andeha ihany ahe antsinona ny tena hitako an'le tovavy andrimin'ny foko sy ahoery tanora sy ny fitiavany oa efa zao tokory jo ady zany ny any ivelany any zay voambolana heninao tamy fa aza entina ato an-trano ato manoatra noho ny zaza vo miana amin'ny teny veranga fa tsy toy ny zaza foana ve nitondrany eny ahatra amin'izay tsy afaka mba manana ny fahaleovatenako mihitsy a
zao neny ihany leo erovako anao ange ny antony nanaovako an'izany ery natao fa tsy nakory aka mitady animba le izy ry neny a isy miaro ianao fa ndraindray tao FATRA-PIARO loatra ohatray ary totetra be elana hita mitilo ny anarako e to zay mantsika voatafaresaka raha tsy mandiso any fitadiako ay faly mahafantatra mity miandray Jonathan faly mahafantatra anao ihany koa raha ny tena marina aloha dia efa ela mifantatry ny anaranao e matetika mantsy ndraiky tonoa ny dadanareo ary sy tazako tokoa izy androany ka tsy afaka izy fa raikitra amin'ny asa zany ie maninona tokoa moa raha mifanandrina kely sasy Jonathan e hita eo izay tena mahay ndao ary ianao makanisy esa tsy metsy fa zaka esy avaratra zany e resiko foana sady tsy mipoko mihitsy ao ary fa fatoka tsara amin'izay ah e kay fa nanino ianao ry midi a miotra angamo izany tongotro izany Jonathan kay marary be hoe jereko ay e kikako ange zany lohalika eo zany e tena mandeha raha mihitsy izy zany tena ny varamenatra amin'ny takolakao tena marary kay atao ahoany ty tena marary Jonathan ao fa teriko mody ianao e ianao ve dia avela modirerany amin'ity tongotra mioritra ty ianao ahoana ka sao dia manahirana rehefa aoka izao ihany ampandrenesiko fotsiny reny eny an-trano hoe mety ho taraikiraiky avo tafody tena mampiasa ny say koa izao dia ahoana tsy mba misy olona mihitsy ao an-tranao dada sy nenay lasany ambanivohatra niaraka amin'ireo zandro ilay kozinako saika hoe hiara iandry trano amiko indray tsy fantatro raha ho afaka ihany dia ianao rery zany no ao an-tranonareo ao ie mbola mavita zavatra tsara aloha ny tanako roa e afaka mamindra tsara koa ana dia amitongo silany ihany aza ataoko fa vita raharaha tsara mandra-pisy olona ao an-trano mampalahelo ahy ianao ka manina tokoa anefa raha matory eny aminareo ahy e tsy tia melanao amin'izao fotsiny ihany tena marina e moko hoenjehan'ny eritreritra raha tonga dia ody nefa misy azoko anampinanao ihany koa mety be zany ry Jonathan ny tena fanontaniana dia hoe tsy mampaninina anao ve sady misy akanjokazoko isolosoloana tsara ao anatin'ny sakadoko ao sao dia tsy mety re sika aza ange androany vao mba nyresaka e dia efa tory ana trano sahady ve ianao angamo tsika aninona sa ninny e nampy anao no alehako any tokony hampahery azy ianao fa efa tena mirisika be aza ange za manao an'izany e raha misalasala eo anao dia hiembotra indray eny ary efa tsy nampanina anao e tsy fantatro hoe nahoana fa na mifihetsika ao fotsiny aza dia to manambara amiko izany fa hoe olona azo atokisany ianao aza vaiko mialoha amin'ny dada sy neny fotsiny hoe narara dia nisy olana natitra sy ny karakara sao dia manodidina indray mantsy nanao tapitra voalohany any zay hitanao fa mety re atao e way andrasy vetivety aloha ka betadinina anadiovana ny oratra anao aloha rehefa avy eo aoriko fotsiny ny entanao dia andeha hody any aminareo tsika dia misaotra anao sahady ry Jonathan efa nataonao tao amin'ilay efitra natoriko teo ilay sakosonao ie
za azy efa tafandro sy tafisolo akanjoko. Ay mo dia tena tory aty aminareo tokoa moa zany ako. Tsy mampino tsy naposiko toy izao ny efa raha nyity tontolo androandroany ity a. Mbola mamerina fialatsiny aminao re ary Jonathan a. Nikory taniko ny fandaharam-potoananao. Tsy misy an'izany re. Sitrapoko ny nakaty fa tsy niterena akory. Oay, fa reto efa voakarakarako reto tokoa ny sakafontsika hariva e. Izay hitako tao an-dakozia anareo tao no mikarakaraiko. Misaotra indrindra Jonathan a. Dia toy ny mpanjaka vavy mihitsy ny hitondranao a. Ka ianao tsy inona le mpanjaka vavy ny fokoko. Ahoana? Oay, diniko any an-trano a le tavoangin-drano tsy foko e. Ay ve. Ary ve ianao ka mahay mikarakara sakafo be toy izao e. Mampilendalenda be le izy. Zany efa nisy fotoana ny anarako nahandro sakafo ka. Dia nitariko arak'izay mampety azy fotsiny taty aoriana e. Reny karazana hazan-dranomasiny ireny no tena tiako ny mikarakara azy a. Zany? Mety matsiro be toy io endrinao io ngamba ny tsirony e. Afaka manandrana angenao e. Rehefa avy eo ivavahako ny sakafo dia afaka mihinana amin'izay tsika. Ao ara hoe. Matsiro kosa mivoaka tsara ihany le tsiron'le legioma na dia mantamanta azo. Zany. Inona izao ny anarana amenao an'ity plat ity? Légume ventile au beurre. Mba hafa kely kosako. Tsy manan-tsahala. Dia ikoizana koa nge amin'ny fanamboarana mofomamy e. Efa fekiby mainty mihitsy a. Zany. Sady pâtissier ange zany ianao ny cuisinier. Ao angefa misy sarin'le mofomamy namboariko tamin'ny tsingery taonako ny zaraiko atao amin'ny tambajotra ato hoe andrasonge e. Io, hitanao io. Oay! Tsara be. Inona izao ny anarana nomenao an'io? Io ndray a. Toa misy ny anaranao dia misy hoe je t'aime eo akaikiny. Gâteau ventile au choco ndray io. Efa matianina ka. Zany. Fa ve ianao manao Facebook e. Zany efa nikariko anao tao foana fa tsy nahita mihitsy. Efa ela nge zany ianao no nikariko atao raha izany e. Ie. Mantsy. Le mpisidona tokotoko ngamba mety tsy napoizinao loatra koa e. Mo za koa mbola tsy nandefa ny sariko tato mihitsy e. Fa iza tokoa mo pseudo anao ao? Io vakio e. Joe le mignon. Joe le mignon. Masositra. Oka rehefa mianatra be ahy e. Ny tena marina koa tsy dia manokatra ny tambajotro firy a. Raha nandefa fangatahana ho namana taty amiko azy ianao mety ela be mihitsy vao hitako. Zany. Ao ary fa ajouteko ianao e. Oay, aleo ivavahana amin'izay ty sakafo ty dia hohanina ka. Mangatsika eo ihany. Andriamanitro. Jonathan, ny zanako. Bonjour neny. Bonjour. Manao ny dada. Salama letsy e. Finina koa ty ataony neny e. Io mihitsy aloha e. Toa jereny neny daholo any amin'ny voliko sy ny sofiko rehetra any. Io ny tanàna. Otry toa ingany neny hatramin'ny tanako roa mihitsy e. Ny anao kory Julie dia toy ireny hoe no dia avy niatrika ady mamaintany amin'ny faritra be dahalo reny mihitsy le zalahy io aminao. Tsy misy naninona ka. Fa za moa aninony e. Finina tsara tokoa ny antony natirino tany amin'izany olona izany ireo fa tsy dia mazava tsara nge le afatra nalefanao e. Ny oritra teo ampanaovana tenisy reo any tongotry mity e. Loalin'ila moa tena kika be mihitsy. Tsy maintsy nanatitra azy nody aho fa tsy vitako nijery azy fotsiny tamin'izao.
tsy nisy olona mihitsy anefa tao amin'ny zareo izy anefa atao tsy havitana hiarina akarano sotroana fotsiny azy dia izany ny antony janonako tany satria mampahoniana loatra izy ay ve profo izany a fa zaza tsara taizandreninao ianao tia manampy ny hafa ao anatin'ny fotoatsarotra satria ianao rery no nitaiza azy io samy mitaiza tsara daholo rena hidadana ineny ie dia inona onona ataonareo tany ka inona moa fa rehefa avy ny sakafo dia mijery film rehefa visaka nijery film dia niroso tamin'ny famakiana boky izay vao natory mijery film dia avy eo namaky boky atri fa namaky boky ahoana koa dia bokinizy tojo amin'ilay fitenenana hoe boky mivelatra ve tsy ovakiny izany Julia inona aloha no mahataitranao amin'izany mangina eo koa ianao Johnson manampitrotraka fotsiny andraso rehefa tantaraiko marary be fa mba ataovy moramora ry Jonathan Jonathan hoary fa atoko moramora ohatr'izany zay ahay ary ianao ke filona be nilovaiko avy tamin'ny razambe anay ireo mino kosa ngamba fa efa tsy marary tsony ny tongotra ao ao zay ry Jonathan mahay manotra be ka ianao zay tokoa voazoko azoko ny haiko aleo tokoa ngamba soloko t-shirt vetivety tsy ambadika atsy vetivety dia mba aritiritira mbola hiara-hijery fahita lavitra iro sika manjary hitanao daholo ny volotrarako dia menatra be ka fa alohan'izay aloha dia aleo mba ndinika tongotro tika mivonto mantsy izany sotra fikarakarana ry Jonathan ie ka taiza eza tamin'izany le hoe namaky boky nitapahany eny koa nge ny fitantarako tohizo ary mity mity efa matory ela ianao tsy mety mahita tora fa somary manantena le loaliko na rehetro kely mihitsy azany jiro fa ianao konga tsy mety mahita tory sam'ilay manavaofandrina otry tonetinao aty aza le kitory manify sy le lambanaoko zay eo ihany fa ny tena marina efa zatra mamakinenina iangana rehefa alohan'ny atory toy izao dia zay no mahatonga tsy mahita tory rekaiko ay ve ianao ty mbola hitantarana angano foana alohan'ny atory dia inona izany nataoko anao ao fa tsy maintsy tadiavako boky ato ianao manana andreny vitsivitsy mantsy ilay zandrikeliko mety misy ngamba atao amin'ny table de nuit ato amelatra ny tiako doroty eto ambany eto aloha mandra-pahitanao azy ty eto misy i be sorongola tianao hoay tiako be mihitsy ka be sorongola matyarerazako loso zany mba marina mafy afabaraka ny tany amamonina ka tsy nentina hita toro mihitsy ange ho azahay vo nanomboka namaky anefa izy niaraka tamin'le feo anton'ny feomborokely dia rendrika avy hatrany ary dada fenao nga ahoana eny na dia teo azy zany dia midera ny ezaka nataony lany rainolahy tsy misy tonga lafatra fa efa hita kosa ny ezaka amin'ny akapobe misaotra rery dada raha lehilahy taloha mantsy inoko fa vao mifampijery tamin'ilay tovavy fotsiny ny masony lahy dia mety efa vaky nandosotra elanytsoka lainga aloha lainga fa mba faly tamin'ny tenako mihitsy ana vita dingana toy ireny tsy hoe midoka tena raha milaza an'izany fa hitako hoe ny oarako
tsapako ny tahotra na tsapako ny tena kokoa mantsy nitrangy iny hoe atraiza marina ny fahasahiako na ny fahatahorako vehivavy. Tsy nanenenako satria mity raha teo tiako. Le dingana ray farany sisa no alalako raha baboko ny fonina tsy dia famborahana amin'ny fitiavako azy. Vita an'lahy zany ka, vita an'lahy mihitsy zany. Sady zao tsy misy mangiditsy andrama zany le ty e. Marina tokoa zany teny rainao zany irjo dia izany aky no nitranga tato ay veky tsy adiniko mandrakizay ny aliny na dia tsisy nininina raha teo aminay. Nidabo tamy teo akaiky ny fandrinako teo mihitsy izy satria nataotra hoe sao misy zavatra ilaiko amin'ny alina. Nitongotra izao io mbola hitandry io. ay veky ka nisy an'izany rehetrarehetra izany dia iza olo le bandy le bandy mpiara manao tenisy aminay iny aky izany izay zany dika an'ilay mesazindry omaly iny hoe aza makaty fa misy olona miandry trano miaraka amindry ao. Raha ny tena marina aky tsy te handainga tamin'ny mihitsy raha nilaza fa mety tsy ho afaka indry fa fomba netiko nitsapana fotsiny hoe atraiza ny fahasahiny. dia tika ka mahampomeka anaranara hoe bandiko zarany aza misy an'izany any anarotany isisika atorany amin'ny akiziny aza aky ataony vo maika fa hoe ndry mihitsy no nitady mikarakara. Bandy sotra be ky izany eno ay nanana saindra azy tamiko mihitsiny izy. aiza koa moa ny alalandry an'izay tany an-tsainy tany. Efa hoe tsy nananeritreritra an'izany ho ahy izy aza mbola nitantarana angano vo natoroko. Inona tsara ino sao dia mba bandy sampinao ky izany. misy aloha tao tsy sampony fa sarokenatra fotsiny. ase ta mampatsiahy ny toetra n'ilay baheko vaovaoka izanyko. hay ve nisy an'izany koa otry indrirera ngano nahazaka bandy sampony andrasy fa tsy maintsy asehoako andry lery bogosy zany raha zanak'olona. ndry ty koa tao mampomeka dia atao aizandraiza ny sebaka any amin'ny misy azy aniko. tena vo maika ky aty azy ampitiavana be mantsy ny karakarany atato. asa raha mba tsapany ihany fa tena ty azy ange kity za ty ary efa tsy ny ela ny fitiavana aloha dia tena ny apaka taty amiko tsaratsara mihitsy ny atahorako fotsiny dia hoe sao nyrindriny finamanana no nahoriny amin'izany fitiavana izany dia hidofotra eo amin'ny rindriny eo fotsiny fitiavako azy. aiza koky misy an'izany tsy vitsy ange mimpinamana ny lasa mpifankaty ka matahotra ako ny vehivavy nefa tsy natao hitory fitiavana tsy maintsy maharitra zany. tsy tehiteny ana anao fetsika fahafy eo anatrehany tsinona fa so ankalaina eo no izany dia anenina mandrakizay. izay no mahasamy hafantsika azy indray ny tonga dia za mihitsy ny nanatanteraka ny fanindriko fa tsy mila miandry ny afo izany. samy hafa tokoa ary izay tokoa izany no mampazoto be any ravaviko tia manao tenisy mifankahita amin'izany bandy izany. aza manao izay amenatra eo ka hita fa ataony tapy mihitsy ny ravaviko. mity sembotra mihitsy a nanenjika anao. Jonathan fa misy inona ny antony anenjehanao misy resaka tiako atao aminao. resaka mitia dia ahoana ianao aminahy? tsy azoko zao je t'aime bien aussi. izy mipasina tambahoaka sapezany Jonathan. finna foana zany le mampisento an'ilay eo ampitanana takolaka eto an-davarangana eto
toy izak'izay mandalo a dia mare alina misento ihany misento foana. Ehe, tsy zany rery dada fa tsy hitako mihitsy fombitoriana fitiavana amin'ity a. Nasiako repety kely tato an-tsaiko mihitsy ka nefa atao fiomehezana na fielaka foana ny hafarany. Mba hafandray zany marina. Manina tokoa moa zany raha mba ampianarin'ny dada e. Ka ampiana amin'inona? Anambara fitiavanako. Zany hoe anambarany fitiavako azy e. Hoe zaselahy zany no hoe tsika selahy zany no iara hitory fitiavana aminy ve? Tsy izany kosa e, ohatra hoe omeny dada pasy aho e. Za ve le tsy hay an'izany tsony ka ohatra hoe tamin'ny dada nitory fitiavana tamin'ny henoko dia ahoana ny nataon'ny dada? Tamin'izany fotoana izany aloha mbola nalaza be le mifandefa taratasy e. Modinindra kahie matetika tany aminy a dia ao anatin'ireny kahie nindramiko ireny no anatsofoako ny taratasy fitoriana fitiavana dia zay vao ateriko any aminy. Ay ve ary tohotro hoe mora ihany a. Lahy tokoa amam-bolana mihitsy aza nireny lahy vao nanaikiko. Matotra ve? Eno a amam-bolana. Zany ve tsy ho amam-bolana koa ny a vao hovahiny mity? Tsy fantatra kory aveo raha ho fandavana amin'ny setriny. Ay tokoa moa mity no anarany. Ye, mahafatifaty e. Le tiako letsy. Ny fomba andefasako an'le taratasy zao ny olana kity kahie inona no indramiko eo. Alefaso amin'ny alalan'ireny tambajotra ireny e. Efa mivoatra zao ny teknôlôjia. Ataoko tsy mampiasa izy. Ye, efa mpinamana ao amin'ny tambajotra tokoa zahay ka. Dia maninona raha zay no atao? Ataovy maharesy lahatra tsara fotsiny. Zao a raiso mihitsy aloha ny taratasy sy ny penina dia aveo averina soratana amin'ilay telefonina fotsiny aveo. Zay aloha fa andeha hiasa amin'izay aka. Misaotra tamin'ny torohevitra rery dada. Tsy misy isaorana letsy a. Ye, ary andraso ary. Tia penina, tia taratasy. Un jour sans date, sous les cieux bleus d'Antsirabe, ho any mity foana hitandria dia tsy naharay lamba. Ny lelako anefa to tsy tapa-kevitra fa miambahamba potipotika aminao manoatra noho ny biscuit vohitsaka tamin'ny kiraro Timberland. Mba kizanderiao ny fitiavako andry dia za mireseve mo ndry misendy. Tiako ianao ka nataoko ty poesia ty mba anambara le fitiavana ny koboniko efatry ny ela. Mino fa indry mamaky ty taratasy ty dia salama tsara. Za ty miandrandra valiteny mahafa-po ary manantena. Raha manaiky ianao dia any amin'ny resto tsika no anao rendez-vous dia any ianao hikomandiko lapera amin'ilay misy soratra hoe I love you. Vakio, valio, velomo, tso, le mignon.
Oji. Fananina kotindry. Tsy andro izay mivoahana le busky ka. Tena manevokevoka be sa. Saika nioka mihitsy. Nioka? Fananomboka vinona kotindry tsy mazaka mandeha fiara. Tsy fantako akifa ohatry ny hoe misaly lehibe zany fotsiny manaraka gaba leo andehanana tongotra na mbola vita ty tongotra ka sa ahoana ozy ndry ndry azakay tsy meno akory fa lozandry manao Facebook fotsiny fa inona ki mampime andry ao mba zarazarao ke raha mmea le bandy karakara be atany atrano afaka maliky ty mandeha fahafatry ty poesie fitoriana fitiavana le izy dia malatsaka be ahoeky izany mba asiako maso fitoriana fitiavana natokana ho ana mihitsiny le izy fa mialatsiny eo kosa mokia za ve moa ninona zany fa mba vakiako fotsiny ao ary fa averiko vakina dia no tsara ao ary fa mena e Un jour sans date, sous le ciel bleu d'un tirabe, ho an'ny ity vao nahita andria dia tsy naray lamba ny lelako anefa to tsy tapa-kevitra fa miambahamba potipotika aminao manoatra noho ny biscuit vao hitsaka tamin'ny kiraro Timberland mba kisain de reo ny fitiavandry dia izambre sève moa indry ny sainte tiako ianao ka nataoko ity poesie ity mba hanambara ilay fitiavana nikoponiko efa hatry ny ela mino fa indry mamaky ity taratasy ity dia salama tsara za tia miandrandra valy teny mahafapo ary manantena zay ny indry raha manaiky ianao dia any amin'ny resto isika nanao rendez-vous dia any ianao ikomandiko lapera amin'ilay misy soratra hoe I love you vakio valio velomo cholo mignon andrekakio fa mba ohatry ny ahoana loatra ky mipoziny sambanty zany tena mampame mba mariny any izy any andrekakio ato amin'ny kantiny atoko tsy mba misy sariny fa sarina sakafo sonofomamy mba zarainy ato no avaliko azy ary zao tsy haikoko fa hono tena tiandry ve zany le bandy zany sa hony eno tena tiako le toetrany manoatra noho ny zaza tsy manatsiny ny anisan'ny nambabo ataminy saiky e fa mba iza loatra ry zany bandy zany ao fa tsy maintsy asehoko andry any izy e aleo ijanona surprise toan'le andry ndry tiako tena andraso aloha valiny ty MP antiky eny amin'ny jardin de problème ary ny fotoana raha fakapitso maraina amin'ny 6 ora eny aho manomeny valy teniko anao zay ay dia efa eny amin'ny jardin de problème mbola misy fotoana vonjeko miaraka amin'ny seba amin'ny ora fakapitso alatsinainy io fa ratsy zany izay kokiteninareo ny anareo seba atao tsara e ary andao amin'izay aketsy amin'ny ankizy etsika iza koa ary samy manampina masoko zany fantatro avy hatrany amin'ny alalan'ilay fofona ranomanitra Jonathan tratranao a tamin'ity indray nitoraka ity bonjour tsy androko izay araina ny andro amonjena fotoana tsika asianao zany za koa efa maika ny amin'ny valy teniko anao zany valy teny mahafapo sa makarary fo inona ny tianao efa fantatro fa ny aviany aminao no ambarao ho
iterako andraony any ve le faniriko iara-dalana aminao? eny raha afako tsy ambamba itsony alaza hoe tianao koa zany ve? Ay e, zany ve? Tena faly be zany ianao koa mba tiana etso roako zany avako zany sambatra be moenao koa tsy mba sambatra toa toy inona manoatra no ny any anaty sinema areoko izay fa ventile loatra le orika ka aivy toy izany ny fiainanao e narary foana honony eny tamin'ny nitondrany ahy sary-piterahana ihany koa teo am-piterahana saika nanaraka hatramin'ny aino ony tsy afaka niteraka ntsony mihitsy azy izy ay ve dia mbola sasafarofo be koa avy eo izay ny antony mahatonga azy FATRA-PIARO be ahy dia ianao zany tsy manana namana mihitsy zany hatramin'izay vitsikely ny namako sady mitovitovy toetra amiko daholo zareo fa efa tsy hitako ntsony azy ary zareo zaoko mananamana tovavy ray izay ihany amin'izao fa tsy maintsy ampiomiko aminy ianao ka izay namako izay no anisan'ny nanampy be hiala mitahotra zany tsy androko izay fankahitana amin'izany namanao izany te hisaotra azy satria raha tsy nisy azy mety mbola nitsoaka foana ianao hatramin'izao fa ono elava izany izao efa miasa sa mbola mianatra efa vita ny fianarako ka web designer zay no asako dia amisolosainako ao an-trano ihany any miasa web designer reny mpanamboatra trano kala ao amin'ny aterineto reny ay ve ary mity mbola mianatra ka isaky ny sabotsy izay no manao regroupement any am-pianarana fa amin'ny akapobeny anatrano foana mampiaina teny amin'ny alalan'ny boky isaky ny asabotsy izay no manao regroupement any am-pianarana fa amin'ny akapobeny anatrano foana mampiaina teny amin'ny alalan'ny boky mandihtsy amin'ny ampongotiro joa efa tsy androko mihitsy angerina izay hidirako ny trano ahafahako mandiha ankalalany nazaka sipa ihany le selary Jonathan nazaka sipa ie fa firikilao zany sipa mibatainao zany mampitsinjaka anao toy io ka nanaiko olo tiako re izy nidikan'izany ary neny zany ve dia arabaina zany ny zanakineniko misaotra ry neny aleo aloha asiana vazo kely mihitsy andihizana ka raha ndefa hira ihany ianao dia reny hira ra-pilazantsara reny alefa fa tsy hiran'izao tontolo izao hira-pivavahana mihitsy zao leo alefako etiko alefa dijia mba ataovy moramora ihany fa makareny tsofina ka vinakindry no mahazoto akany aminay ny eny ange hoe ony efa tia hita be andry zany ve ie fa tsy maintsy miteny amin'n'lahy foana rehefa voniny kony ny andro izay andalovandry foana izy faly be ary Jonathan zany tanteraka ihany le nofinofoko hatramin'izay fa inona olo le nofonofonao hatramin'izay no eo atratra-nao mandrakizayko aza manahy ianao fa foreverany atsika tsy misy ahasakana ho ataoko ampikopla amin'ny FB mihitsy aza fa aza miteniteny azany forever zany eo amin'ny FB ka
fady zany ao zay nanao an'izany forever zany zo sy misy nahatra daholo ny fitiavana. Misy an'izany koa misy mamosavy zany kamba ahoary fa arahako ny teny mikala forever longo koe. Jonathan, izao ny antony any amoranao foana ny fotoanantsika. Lozanao mampiaraka sady amin'izay mifampitantana sahalan'ireny tsy ho faty reny ny ainy. Bae ay dia efa izy ny bae anao fa za zany inona aza mora sositra toy io moa ianao hoe ianao mitia moa izy bae zay no anarany. tsy bae zany anarany io fa maheva fandria aloha mety dia matiko ndri mibaravavika andry nefa dia ny olo tiako ny tsy aizandry miaina. olo tindry fa olo tindry ahoana moa Jonathan? Zarikala nahatonga azy misy jerena ohatran'izao raha tiandry ho fantatra. Zana moa ny voaika nefa dia indrindray tia ny toa iravaka ny vanginy. Finna daholo re zany tantarainao zany ary bae zaza nge tsy mbola nitory fitiavana taminao akory fa inona ny dika andray nataontsika reny aminao tsy fitiavana fa io volondry io aloha trala mity dia tsy maintsy mitiko na dia samoafa baraka eto antsika sindry. nahoana kosa ky fanao azao ka zany ny aleandry efa zatra mamatamboniny mba milamina ary izy roa vavy tahin'Andriamanitra renareo le sora teo anelanelana teo koa ianao tena tontolo zao tarehananjelinao oka re jereo ange raha tsy manomboka mitangorona daholo ny olona sy raha iko an'izany izy ihany Jonathan no aviavy eo via ty rasay piravavy ange sika ary mahevava tsy piravavy sao dia tindry ary zany marina tokoa izany rehefa mieritreritra tokoa dia io bandy io ny tena fositra nahoana tokoa moa tsy maintsika vehivavy foana ny famoaka nefa le lehilahy mihitsy ny tena mola rehefa tao fandiniany ary maninona ianao masika fijery be amiko toy izao ry maheva hitambarana eto ianao androany raha izay ianao dia mitsoaka aingana andaory mity atsangatsika ny fikambanany sipa tsy manaiky ifandrafy amin'izay bandy akolamboatra na FSMHBA raikitra association des meufs qui n'acceptent pas de se battre pour des mecs coqs de colline. Zay mihitsy na vavy ary andao amin'izay anaovana tamba be misitona ny sangany mosa mandringotra ny volony alefasy andao kia aza manantonay anareo mity maheva fa dia nahoana loatra fa waiza ohatry fandeha waizy ndriry mity tsy mbola vita nge fa maizany mity tsy hainanao zany tsony iny dia vitanao tokory mahevanina nalabaraka narodanao tao anatin'ny segondra vitsy monja mifahatokisako anao ka rehefa tsy ho ahy ihany ianao Jonathan dia aleo tsy ho azy koa amin'izay samy tsy misy tompony veloma ianao ndray andrekako inona koa ty pozinao miditry ny trano rojo eny tokoa ny volo misaritaka mibokotra akanjo miva daholo fa inona nazo anao tany ohatra fa inona ty nazo alahy na ny pataloko azy atao miosombovoka koa sao dia ny ataman'olona tany ary ianao io Jonathan tolozanao midiridiry fotsiny sao dia marary ny zanako Johnson na sao dia marary io tsy marary zany ary ny finina fotsiny ary voany tsy napoiziny nataon'ny tovavy tamba be naninona tsara enjana ry dada sy neny nanjoa fa inona marina nitranga tany ry Jonathan zasy mety ny fampitanana tsara iny no tonga tampoka avy any bae maheva moa zany ny tena anarany saika hiady izy roa vavy dia ny sakanako
ay reka mivadika ny rasa fa za ndray no tambaran'izy rovavy teo ndray ny sintona ny sangako moa ndray nandrirotra ny akanjoko dia zao fa mba raka tsy nisy toy izany fa dada sy neny nga ahoana vao maika koa akorain'ny olona avy eo hoe resym-ba ve sy ny sisa zay zany alahy vao tonga amin'le fitenenana hoe nentin'ny vehivavy tamin'ny sangany ko dia mbola mahita me amy hoe ianao kanefa efa zao mahazo an'le zaza fantsasoko aloha dia izao inona moa no tokony hampahatezitra amin'ny mahefa fahitananareo fampitantana fangamo olo tianao koa izy ka tsy fantatro rery neny mety hoe sary-piaro amiko tsotro sao fotsiny angamby izy tsapako ihany hoe nanam-pitiavana izy izany hoe efa babin'olo-kafa ny foko tsy dia mahasarika raha teo ny fombafombany enjana tokoa za marina tsy napoziko havitan'ireny le maheva dia mitiako moa dia nanaiky nitarihany anala-baraka tsy mba nanadiady kely akory metezitra mafy amiko mihitsy izay izy any mahaiza fotsiny manazava amin'ny tena marina dia izay tsy very ary dada sy ny eny le tiako be raha masitra aza mora kivy toy io moa fo manjavatra zany tsisy ferahana avy tonga dia lavatra be zany fa tsy maintsy misy foana ny disadisa eny antsefatsefany eny tokely ny vanantenako ry neny sady ankona nitezitra no reny zavanseho reny raha fahitako amin'ity diso fanantenana tanteraka izy okizay ny ranomasinao okizay zany zanako zany okizay hoe safosafoniny eny oloanao anakony ka tsy misy tsy vita amin'ny fampiresahana zany io resaka ahoana ndray zany mila makany aminy renao fa inona foana ho aty mampanjonitra be andry ohatrany io to isako mandalo kely aty aminareo ve kia dia ohatran'izao foana nahitako andry mitokatoka monina tsy be teny sa mbola manimanina n'le jona tao iny anga efa hoe adino ihany iny tsy afeniko amin'ndriry maheva fa tena mbola tsy mety adiniko mihitsy izy miezaka ihany fa tsy mety tsy azoko mihitsy ndrity ndry aza tsy nisalasala kory nandrirotra ny sanganiko fomba nanalako ny foko sy netiko nanamaizana azy fotsiny akiny mitamberina atao tsy haiko foana aza ilay endry nipitrapitra kely iny tamin'ilay sangany sotompoko to malahezo azy ndry tokoa moa izany tamin'iny dia saika nandrirotra ny voloko teo masin'olona teo efa teo amperiny mihitsy aza moa netika tezerana fotsiny akia tamin'ireny raha vaviko ve dia ho vitako ny andratra azy sa mantsy mba gagako fa atao kosa angamba fa nahazo lesina tsara ilay akolamboatra iny taorianan'ireny dia tsy haiko tsony akia fitatra eo tokoa ve izany aminay aky avela ho ivalilany aky momba azy ndria ty miferitraina sy tsy mahatelikana kanefa izy ihany izay tsy meritreritra n'izay momba ndry akory fa tena niaraka tokoa ve nareo tsy mety mihitsy mantsy ny saiko hatramin'izao hoe namitaka izy ary tamin'ny raha vavika ihany na mitany fa ndry ve tsy lazainy lazaiko andry tsara no za sy ny fikirizako nahatonga azy misy jerena sy mba mipôzipôzy toy iny nahitandry azy iny katro tokoa aloha tsy toy iny mihitsy nalalako azy hatramin'izay efa nanam-pitiavana azy any efa hatramin'izay fa tsy hoe noho ny fiovanan'izy teo amin'ny loatra no nasarika fa misy inona tokoa aloha ny tonga vao maraina aty aminay ndry raha andeha aloha tena malaina zara saky teny amindry mihitsy hoe ndao mba hivoaboaka kely any mba makamaka rivotra fa tsy mihiboka lavato za ve zany dia very-potsony kosa aky nandehanako taty azy efa krima be
saiko ny okanando mihitsy angiato hitany naty bus e. Ay ve mbola mitoy ihany le misalebolebo e. Maninona tokoa kira manantona dokotera? Le fofon'olona mihitsy aky ny ohatrany tsy zakako a. Indrindra fa rehefa mifanisika be iny ny mpandeha. Ahoana koa ary zany? Kanefa ny vavoron-dritsy ny angezana anao akory fa to io foana e. Aza be vazivazy eo kia. Eto koa vao mieritreritra. Hoe ahoana aky? Nefa aleo amin'izao ihany ka. Lazao fa inona ary ty? Tsy tezitra nefa ndria. Teneno kia. Ary sao dia mitoety zaza ho andriry mahaiva. Na ny toe-batandry aza ange tsy katro nisy fiovana koa e. Maninona? Tsy misy an'izany kosa aloha e. Nahazoazo kibo fotsiny angambany. Isany malalako. Mitoety zaza. Andriamanitro? Aza hita ka hoe mitoety zaza amin'ny Jonathan ndry? Tao mihoatroatra aloha fotsiny tindry e. Ndrekako fa maninona atao anaty vilany madio ato reto bakiraro reto. Jonathan! Ao anaty vatasariana angenina saiko nampiriminao andreto fa tsy atao anaty vilany ato e. Te manina eto amin'ny fitoeram-bile tokoa ty borosi-trano ty. Finna foana ary zato mampimenimenina anao ato ry Julia. Tsy leo mihitsy ve anao e? Ka jerenao amin'izao ariko. Maninona? Zavatra tsy tokony aty ambilany ampidirina aty. Ka nahoana aminao tsy menimenina? Ohatra e, to bakiraro. I Jonathan ve no nanao andreo? Fa io izandray moa e. Tena efa lasa daly le bandy iny. Mitady vadikondana nony amin'izany tovovavy izany mihitsy le zanak'ory Jansona. Fa lasa iza tokoa moa le ry teo e. Amin'ny efitranony ao e. Mandamakapandrinao. Maninona tokoa moa ry Jansona raha mba resahana izy a. Mba hampiakaro ny moralina fa manoatra nge no ireny misaomy ireny izy ao e. Andraso tokoa hoe amitrakala eto fa aza mora milofika. Ny fiainana akory tsy tapitra treo any e. Ndeha hiarina teto tokoa ary dada. Ndeha hanaridi kely any ivelany ihany. Raha toka misy tsy fahitana dia ataovy hoe salama saina tsara izy fa somary kivy amin'ny fiainana fotsiny a. Ohatra fa hoe izay lary Jonathan a. Ina zay ry Jansona. Nitolosanao amin'ny tanaka fotsiny eo e. Fa maninona atao amin'ity bary tena ary Jonathan? Marina raha saika tsy tazako ny dirany lahatato a. Jonathan a? Jonathan? Ohatra ary to efa mambe sady ankely ety izany. Tsy mamo zany ary dada. Ka zao efa raha mahito zao ko tsy mamo. Leo alohako na diso dia andaotsika ody. Ody ahoana koa e. Anga dada tsy irevy amiko e. Elazy ty efa mahamoatry ninona sady ka mbola ho ampiana indray. Zaho a tsy mamo. Fina ny anara zao. Raha misy fahadisokona zavatra nampalahelo aloha ataoko ry dada dia mifona ho asa. Mifona ry dada misatsy anao tsony a. Ele ty koa ranomasy tokaty. Satsy anao. Finna ihany mbola iantsona ho ahy e. Aza masika toy io moa e. Fa tokony aninona aminao indray ary ahy e. Zaza zao ny tokony asika satria efa impolo kely namerina ny antsy voandray sy ny lako. Eny e, nefa tsy zany loatra ny tena netsoko an'lahy. Fa inona ihany mbola tadiavinao e. Tsy ampianao angany nanombanao an'le fiainam-pitiavana tsara kelinay izay tokony ho forever. Ny sandoka olo tiako ianao tsy vitan'izany fa
naporisianao ankahala koa mity. Jonathan inona aza manao an'izany kosa moa e zao e inona mila miaontsika fa misy vaovao lehibe tsy maintsy ambarako amin'lahy. vaovao tsara hono zany sa vaovao ratsy? soa dia fanadalana saina fotsiny ray zany ka eo moa letsy tena zava-dehibe nge ho ala izy tsy azo ampiandrasina hely. mba inona loatra re zany to mampitaintaina be aza ny resaka ho zany ka tsy vita resaka telefona le izy fa aleony amin'ny lahy toerasy ny fotoana raha pitsy ohatra mifiry ny mety amin'ny lahy. Jonathan misaotra fatongava lazao ainy any izay lazainao fa tsy manam-potoana olaniana aminao eto mba mandrasa kely fotsiny moa e mbola misy olona andrasantsika. za tsy adalainao ry mahevaka oji fa hitsangana ho aiza ianao Jonathan fity tamin'ny manantona antsika ty nge le olona e aiza toy mity Jonathan finina marina ny tena hoandohanao ty ry maheva metezinareo ihany ary izy roa kely mahatsapa ankehitriny fa tsy misy afa-tsy zany fototra ny aviny zao disadisa rehetra zao mahazo toerana mihitsy aloha nareo e ento ary ny resaka ao e tsy mbola ka inoko anefa fa tsy ho ely zany dia ho fantatra ry zareo satria manomboka efa hitany kipo mo tsy maintsy ho lazaiko amin'ny zareo koa iaretako izay mety ho fandatsany dada sineny tsy salasala koa amin'izay fotoana izay ny ilaza fa misy Sébastien indray aza matahotra fa eto foana kozinandry anohanandrikia misaotra kiry mety va reka nisy an'izany ie zay ry izy roa kely ny tena marina mahatsapa tena omeloka sady tena no ny amiko sy ny hevitratsoko na nimba ny fifangatiavanareo dia zany ny antony nampianaoko anareo ohatr' izao mifona Jonathan sy mety okakizay tsara rehefa mahatsapa ny adosoana sady miezaka manarina an'izay tsy nety toy izao ataondry izao aza manafa tsy mitazona lahelo amin'dria raha vaviko any indri za koa tsy mitana lahelo aminao koa ary maheva misaotra Jonathan sy mety tena namana tokoa nareo mifona aminao koa ary Jonathan tamin'ny tsy natokisako ny teninao tsy mahametsiny anao ary mety narary aloatra izay fisarahako taminao izay fa efa hito anoloako eto ny fanafodiny tsy izy zany fa ianao aza mihafahafa fa tsy manina ngena mifanoroka eo azy nareo akipoko fotsiny ny masoko ao ary milamy izay ny amin'iny ka andao amin'izay ary komandina ny tsakitsaky sa ve efa mitazatazana fotsiny eto le faso ary mandro sorizy mirahavavy misaotra mety ry zareo angamy samy manokatra farafaran'izany ry Johnson eny tokoa velao vetivety aloha reo sakafo reo fa andaotsika hitsenany zareo tsy mikorotana be ve ny voloko tsy maninona re io dada sineny saika hiantso anareo mihitsy efa nasaiko mipetraka ao amin'ny salon ao ry zareo miarapa tompoko salama fa misaotra miarapanareo miravavy iza moa zany no izy ry dada sineny no mity olo tiako
le manao roby kosa no maheva piravavy ry zareo reo e, zany hoe mpikozinina e. Raha sitrapon'Andriamanitra ny ataterahany rarahanay dia izy no vavolombelona avy amin'ny mity. Ay, tsara kosa zany dia ireo manoloana antsika ireo kosa ry mity sy maheva reo ray aman-drenina hitako masoandro Johnson Julie. Faly mahafantatra ny dada sy neny Jonathan? Ie, zay koa toraka izany. Ie, faly mahafantatra. Zay koa toraka izany ry izy mirahavavy a. Ie, dia faly mahafantatra nareo mirahavavy izany ko. Ary mitika tena tsara tarehy be mihoatra n'ole fanorotsiritana nataony Jonathan a. Aiza kosa e, neny Jonathan koa manao izay mamenatra ka. Hitako tena tsara tarehy ianao. Tonga dia mazoto toerana ry izy mirahavavy a. Efa voamanay daholo eo mantsinina ny sakafo. I Jonathan no tena nikarakara andreo e. Oay! Tao sakafo karazany maro be sady matsiro izao reo a. Nahazo mihitsy ianao ry mity nahazo an'io zanako lahy io a. Mazao seza amin'izay e. Itsy ny robiniera toka misy tiana satanana. Ankoatr'izay fampahafantaran'izay ry izy mianakavy dia misy vaovao lehibe tiana sy mety ilazaina anareo a. Vaovao lehibe? Ambarao e, dodina sahady andrian'izany. Hita ho ary eny. Hita hoeko. Ohatry nefa fatapatatra rady le izy a. Nefa lazao aloha e. Rehefa nidinika ho aza sy mity dia tapa-kevitra mitokony hanaovana soavana amin'izay e, alohan'ny rosona amin'ny raharaha. Ho atody-dipotra zany alahy. Tao amin'ilay noeritreretin'ny dada ihany ve? Marina mafy raha mba nahampoziko izany resaka elahy zany. Ianao efa lehibe izao ve? Tsy hanahirana ve izany ry Jonathan a? Tsy manina angena mijanona amin'izao azy ianao e. Io indray ianao ry Julie a, io indray ianao. Izy azy zany mazotiko. Sady efa mety tapaka izy roa kely ange zany matoa entiny eto amintsika e. Eny e, rehefa izay ve nihitanareo fa mety. Za fotsiny izao mba nieritreritra hoe nirarahanareo ilay vaovao olazainareo roa kely na ohatraohatra izany. Ay zavatra hafa mihitsy. Rehefa maika mihitsy ny eny a, orenareo miandalana eo ihany reny momba an'izany e. Izay mihitsy aleo aloha tapaka ilay zavatra ao. Za nefa zao ry neny Jonathan efa saika ilaza mihitsy hoe za nanao vavolombelona avy amin'ity amin'ilay raharaha. Inona kiny hidirako? Ay ve ndry koa mba nieritreritra toa e. Inona kiny hidirako marina? Mo efa fiainam-baovao zao ny iainana manomboka eto ry dada sy neny a. Fiainana eo an'ilalay tiako sady tia sady zandro mity. Ie, zany mihitsy. Jonathan vonina hiatrika fiainany tia manoloana anareo ity fa tsy sarokenatra sy kanosa fahintsony. Ifanaovana didipotra io no dingana voalohany tiako hanombohana an'izany fiainam-baovao zany. Raha le resaka vavolombelona teo indray ry maheva dia efa noeritreretina ihany no momba an'iny a. Ay moa ny ianao ny tonga aloha saingy tsy mbola izao aloha ny ilazana azy aminareo satria na ny fanomanana an'izany aza mbola eo andalam-pandinihana. Inona moa fa zany hoe vonina foana e. Dia lazaiko anao aloha fa tsy moramora ny ianao an'izany e. Ay, varindresaka teto marina sika. Sakafo indray no nitazatazana antsika teto. Mazoto daholo tokoa e. Efa ora tokoa nge zao e, ao misakafoana. Oka aloha fa adinonareo no mivavaka. Eny tokoa. Dia arabaina ry izy roa kely a, maorena tokantrano sambatra a. Nitera fitola fito vavy. Zany tokoa ry Jonathan sy mity a. Dia zao a, mahaiza mifanampy sy mifanohana trano amin'ny fiainana. Misaotra betsaka dada sy neny. Misaotra anareo. Ary mba aiza aho maheva teo mianaka e. Toa tsy hitahita mihitsy. Ao ihany ry zareo ka. Voaka nampangina zazakely zao nahitako amin'ny maheva farany teo. Efa reto izy ka, reto manantontsika reto.
eny tokoa i maeva Sébastien iny ampifo maeva iny zao melvinina kely dia ireny koa mpanotrona fa mitandry zotra iarabantsika dia ina indray hono mbola mampisento lalina n'ity zanako lahy ohatr'izany notoloran'Andriamanitra n'le vady family sy vady tsindro ihany ary datasina sambatra vady family sy vady tsinjo ahoana koa aza manapakany tsy naiko amin'ny fomba manara-penitra ianao ry janatao Kolo FM mananolotra ho anao FATRA-PIARO tantara mitoy nosoratan'ny Toky Gérard Rabemanantsoa na i Toky iny novelomin'ny Tapaporohana Christophe Rabearimanana miaraka tamin'ny Randriambolaniarivo ny Volatiana Rajoelisoa ary Saholy Rakotonanahary nandray feo Hafatra Andrianarivo nandrindra lafin'ny teknika Dida Montero tompony andraitra sy mpanatotosa Tapaporohana